Tsy mbola fahita teto amin'ny tantaran'i Madagasikara ny fampiasana ny bileta tokana ao anatin'ny fanatanterahana ny fifidianana teto amin'ny firenena. Ankehitriny kosa nefa dia efa fantatra ny filaharan'ireo kandida 120 hiatrika izay fifidianana filoham-pirenena izay. Efa fantatra ihany koa ny endrika ilay bileta tokana ampiasana amin'izay fifidianana filoham-pirenena izay. Ny akon'izay avy hatrany azy. Efa voavolavola hoy ny teo anivon'ny senity ny endriky ny bileta tokana ampiasaina amin'ny fifidianana filoham-pirenena ary ny zoma avy izao no ampahafantarana ny kandida 120 ny endrik'izay bileta izay ho ny filohan'ny senity Ramatoa Beatrice Atala. Ny momba ny bulletin unique zany zao dia nasainay ny kandida rehetra 120 amin'ny zoma amin'ny folo any amin'ny senita ampisehoana andry zareo zany ny forme le bulletin unique noezahany senita zany ny nanamaivana tsy hoe manamaivana le bulletin miaratsina fa manamaivana ny fomba fampiasana an'ilay bulletin tokana zany dia noezahany senita ny ijerena an'izay mba tsy hananosarotra ho antsika mpifidy zany ny mifidy an'ireo kandida be dia be ireo ka dia efa lany soma tsara zany zay somary fijerena an'izay forme an'izay bulletin izay ka dia amin'ny zoma amin'ny folo no haseho ny kandida izay bulletin izay. Raha ny fanotana azy indray dia ho tonga eto amintsika ny seniny Afrika Atsimo androany tolakandro amin'ny le 15 au 18 zareo zany no nanolotra atsika ary anolotra atsika aty hoe omeny zareo atsika zany ilay papier anaovana le bulletin dia hita eo izay fotoan'izay ny toerana nitana azy fantatsika tsy hoe afaka ataon'ny kandida ve ny miala tsy handray anjara amin'ny fifidianana ary manala ny tenany tsy ho tafiditra ao anatin'ny bileta tokana. Ny lalàna aloha dia miteny hoe tokony tsy desista tsony raha misy midesista zareo dia tsy afaka manala izahay fa dia angamba apetratsika eo amin'ny fahendreny ny mpitondra sy ny gouvernement angamba ny zavatra ve azo analana an'izay raha midesista ny kandida fa izay eo amin'ny senita zany aloha dia nanao ny atsapaka ary dia natao atsapaka ny raha nitatitra avy amin'ny mpikambana ny senita dia taratasy format A3 izany hoe taratasy mivelatra kokoa no anontana amin'ny bileta tokana ary natao miendrika dépliant izany. Ary anamorana amin'ny fampiasana izany dia misy ny torolalana izay apetraky ny senita amin'ny bileta tokana.